Manomboka ny zoma avy zao ny fankalazana ny fa-70 taona nametrahana ny anarana hoe Lycée Jules Ferry tsy avelan'izy ireo handalo fotsiny izany taom-pankalazana izany fa dia homarihana amin'ny alalan'ny hetsika samihafa ny fotoana. Feno 70 taona amin'ity taona ity no nitondran'ny Lycée Jules Ferry izany anarana izany raha lycée des jeunes filles no anarany teo aloha. Ho fanamarihana izany zobily izany dia hetsika maro no ho tanterahana raha ny fanazavana izany hoetiny proviseuran'ny lycée. Manomboka aloha zany amin'ny faefatra ambin'ny folon'ny volana izao zany hoe amin'ny zoma zao manomboka amin'ny fanimpom-pivavahana zany hoentina mbavaka ny fankalazana fa 70 taona ny lycée amin'ny valo sasany manomboka izy atao amin'ny tranovato FJKM tranovato Faravohitra dia eto amin'ny lycée zany fanokafana ara-pomba ofisialy miaraka amin'ireo manam-pahefana izay hoasaina amin'ny fotoana io dia mitohy le izy eo amin'ny fa-7 volana aprily itoy amin'ny cross du lycée zay atao any Akatso dia ny volana Mai zany misy hetsika anankiroa fa efatra amby roapolo volana Mai zany hoe asabotsy io andro io isy spectacle eny Antsahamanitra iarahana amin'ireo artiste zay mainty milaly teto amin'ny lycée zay nantsona manokana mihitsy sy ireo artiste hafa zay anohana herinandro aorinan'izay zany hoe ndraiky amin'ny 30 ny volana Mai ihany dia misy hetsika atao ny déjeuner dansant atao eny amin'ny Krypton zany le izy miaraka amin'ny sanda musique dia mamarana azy ny 7 ny volana Décembre satria ny taona moa no ankalazana azy dia ao aorian'ny fanimpom-pivavahana ihany dia amarana azy miaraka amin'ny fanaovam-beloman'ny retraité ny fanomezana maro-boninahitra an'ireo zay ahazo an'izany dia aorian'izay akoatr'izay ny fanomezana loka ho an'ireo zay mendrika indrindra amin'ny baka amin'ity taona ity. Ny tanjona raha ny voalaza dia ny ametraka mari-pahatsiarovana ho an'ny lycée anokafana salle d'informatique ho an'ny mpianatra. Anisan'ny ezaka izay ho tanterahana ihany koa ny fandokonan'ny lycée, ny fanatsarana ny installation électrique, ny fanokafana ny laboratoire de physique sy ny hafa koa. Ny etaitan'ireo tompon'andraikitra dia ny mba anamboarana ihany koa efitrano fanaovana fety na amphithéâtre izay anatanterahana ireo hetsika ara-kolontsaina samihafa ka dia manainga ny mainto milaly ny ray aman-dreny sy ireo izay malala tanana rehetra izy ireo mba ahafana manatanteraka izany. Amin'izao moa dia miisa 30 sy 80 ireo mpianatra ao amin'ny Lycée Jules Ferry Faravohitra.